Manolotra ny arahaba tompoko. Vaovao mahakasika ny Senezo avy hatrany no antsika nomboana ny fiarahana. Ratsahivina tamin'ny 12 ora tany teo izy no niditra an-tanety tao amin'ny distrikany Antala ary naharitra ora maromaro izy tao amin'ny fahatry Sava tao. Tamin'ny tolakandro teo no nikisaka tany amin'ny fahatry Sofia ity rivo-doza ity, izany tao amin'ny distrikany Befandriana Avaratra. Amin'ny takariva sy amin'izao alina izao dia mbola tao amin'ny fahatry Sofia hatrany ity rivo-doza Senezo ity. Ny ena dia nena ny heriny manodidina amin'ny 20 kilometatra isan'ora ny rivotra entiny ary 80 kilometatra isan'ora kosa ny tafiotra miaraka aminy. Manodidina ny Foibe moa no tena iaina izay rivotra sy tafiotra izay. Mizotra moa ny diany miakandrefana somary atsimo andrefana izy amin'ny hafainganam-pandeha 15 kilometatra isan'ora. Noho ny fivoarany an-tanety izay dia tombanana hiena hatrany ny herin'ity rivo-doza ity ka tsy dia misy ahina firitsony ny mahakasika azy io. Arak'izany dia miova toy izao ny filazana loza, filazana miloko manga na filazana fa tokony mbola mila mailatrany ho an'ny fahatry Diana, Sofia, Sava, Analanjorofo, Alaotra Mangoro ary ny fahatra Atsinanana. Na dia nahitana fianana aza ny herin'ny Senezo dia tombanana mbola hitondra rotsakorana betsaka ihany amin'ny fahatra sasany manodidina 50 hatramin'ny 100 milimetatra ao anatin'ny 420 ora hatramin'ny alahady io avy izao. Mety hitarika tondra-drano ho amin'ireo toerana marefo sy faritra mora tondraka moa izay rotsakorana betsaka izay, indrindra any amin'ny fahatry Sofia, Boeny, Vatovavy, Fitovinany ary mihitatra hatraty amin'ny fahatra Analamanga. Arak'izany dia mitoetra ny fampitandremana mahakasika ny mety ho fabetsahan'ny rotsakorana amin'ireo fahatra ireo. Raha ny vinan'ny toetry ny andro ankapobeny dia saika mbola mivangongo kokoa amin'ny tapany avaratry Madagasikara ny rotsakorana ary anorana miatoato hatrany mety ho betsaka izay indraindray ho an'ny afovoantany sy ny morontsiraka afovoany Atsinanana. Amin'ny vinan'ny toetry ny andro ho amin'ny rampitso maraina ary dia saika miamaina miandalana aloha ny any amin'ny fahatry Sava sy ny tendrony Avaratra, torak'izay ihany koa ny any amin'ny fahatry Menabe, Atsimo andrefana, Iorombe, Anosy ary Androy. Raha ny fahatra hafa kosa dia miandrandra orana somary miatoato avokoa. Raha ny tolakandro indray dia mbola hitoetrany ny orana somary miatoato, mety harankotroka indraindray ary tombanana ho betsaka ihany koa moa zany indrindra amin'ny faritra Avaratra andrefana miazo any afovoantany ary any amin'iny morontsiraka afovoany Atsinanana Madagasikara iny. Ho maina hatrany ny andro any amin'ny fahatry Sava sy ny tendrony Avaratra, torak'izay ihany koa ny any amin'ny fahatry Menabe, Atsimo andrefana, Iorombe, Androy ary Anosy. Raha ny vinan'ny maripana indray dia somary mbola angatsitsika hatrany aloha ho an'ny afovoantany eo amin'ny 320 ka hatramin'ny 420 degré zao maripana ambony indrindra. Ny faritra Avaratra andrefan'ny Madagasikara iny ihany koa dia eo amin'ny 30 hatramin'ny 430 degré. Anankitra hatramin'ny 4 na 7 degré mihitsy maripana ambony indrindra any amin'ny faritra Atsimo andrefana any amin'ny manodidina Morombe sy Toliara. Raha ny vinan'ny toetry ny andro ny sabotsy kosa indray dia miankina tanteraka amin'ny fiksahan'ity rivo-doza Senezo ity ny toetry ny andro eto Madagasikara. Arak'izany dia tombanana mbola anorana somary miatoato hatrany ho an'ny afovoantany sy ny faritra Avaratra andrefana, torak'izay ihany koa morontsiraka afovoany Atsinanana. Ho maina hatrany ny faritra Atsimo nosy sy any amin'iny fahatry Sava miazo ny tendrony Avaratra iny. Ny vinan'ny maripana ao anatin'izay tsy dia misy fiovana firy fa eo amin'ny 320 ka hatramin'ny 520 degré zao ho an'ny faritra anatiny, tafakatra hatramin'ny 430 degré hatrany izay any amin'ny manodidina ny Toliara. Ho amin'ny morontsiraka Atsinanana moa dia saika eo amin'ny 30 degré ny maripana ambony indrindra. Amin'ny vinan'ny toetry ny andro ny alahady ary no amaranantsika azy dia mbola mitoetra hatrany ny oram-baratra ho an'ny afovoantany sy ny faritra Avaratra andrefana ary ny morontsiraka afovoany Atsinanana Madagasikara. Ho maina hatrany ihany koa ny any amin'ny faritra Atsimo andrefana, Androy ary Anosy, torak'izay ihany koa andrahoana mety arahana orana malefaka indraindray ny any amin'ny fahatry Sava sy Analanjorofo. Ny vinan'ny maripana fanaraka an'izay tsy dia ahitana fiovana misongadina fa alevokevoka hatrany any amin'ny faritra Atsimo andrefana, izany hoe manodidina ny Toliara eo amin'ny 430 degré hatrany. Ho an'ny afovoantany kosa saika eo amin'ny 420 degré ny maripana ambony indrindra, morontsiraka Atsinanana manodidina eo amin'ny 30 degré ny maripana ambony indrindra. Ny faritra Avaratra andrefana moa dia eo amin'ny 330 na 430 degré ny maripana ambony indrindra. Dia izay indray ny vinan'ny toetry ny andro ato anatin'ny 3 andro avy manome fotoananao ho amin'ny manaraka indray. Ampatsahivina aminao foana ny page Facebook ny Meteo Foibe famantarana ny toetry ny andro. Veloma tompoko.